La 4G Batelma vous présente Ni Vava. Fandanimbolam-panjakana sy fandanimpotoana ny fanaovana fivoriana tsy ara-potoana eny anivon'ny parlementaira raha mbola isy izany izay andiniana ny lalàna momba ny fifidianana. Tsy mbola mazava ihany koa anefa mivotoatin'ireo lalàna tokony hodiniana. Mitaky hatrany ny amoahana ny lalàna ifen'ny fifidianana sy ny datim-pifidianana ny ao anivon'ny comité de vigilance démocratique pour les élections. Ilaina ihany koa ny fanaovana fifanarahana amin'ireo izay rotsaka hofidiana. Iady amin'ny tsy famelan'ny fanjakana malagasy hanao ny sidina mampitoa ny Antananarivo sy La Réunion ny compagnie Corsair. Ny volana novambra taona 17 no nilazan'ny ministeran'ny fitaterana malagasy fa atsahatra io sidina io. Tsy anaiky mora izany ny Corsair raha ny fantatra. Lehilahy iray no naratra ary nahiditra hôpitaly vokatry ny fifandonana teo amin'ny mpiasan'ny Université Antananarivo sy ireo mponina teny Antsahamamy io maraina io. Nisy ny fandravana tsena nataon'ny olona nalefa ny université teny an-toerana, tsy nanaiky izany ireo mponina. Maresaka iraisam-pirenena ny afara tamin'ny fitakian'ny fialan'ny filoha Jacob Zuma ny fivoriana nataon'ny antoko ANC. Tsy mbola manaiky ny alina amin'ny toerana efa Jacob Zuma izay voaroroy tanteraka amin'ny raharaha kolikoly. Ny adidin'ireo arahanao afaka fotoana fohy. Finaritra tompoko lasy sy tompoko vava nasanao anaraka ny fampahalalam-boan'Kolo TV hatramin'ny farany any motsika ny vaovao dia fandanimbolam-panjakana sy fandaniana fotoana ny fanaovana fivoriana tsy ara-potoana eny anivon'ny parlementaire raha mbola na dia mbola tsy hisy aza izany izay andiniana ny lalàna momba ny fifidianana tsy ho ampy intsony ny fotoana anaovana izany. Lili Rabiata. Nandrasana trany nanomboka ny fiandohany ity taona ity ny fiantsoana fivoriana tsy ara-potoana ny parlementaire ataon'ny gouvernemanta malagasy. Tsy mbola nisy hatreto izay fiantsoana izay. Io fandanimbolam-panjakana sy io fandanimpotoana fotsiny ihany koa ny fanatanterahana izany. Ankoatra ny fotoana lany amin'ny fandiniana ny lalàna alefa eny amin'ny anteny mera rotonta izay andrasana 12 andro andinian'ny birao mahatry ny lalàna. Ilaina 12 andro hafa ihany koa amerenana izany eny anivon'ny gouvernemanta raha misy ny fanitsiana tokony atao. Miroso hatrany anefa ny fotoana ka anakaiky ny volana May voatondry ny lalàna anaovana ny fivoriana ara-potoana voalohany. Ankoatr'izay tsy mbola mazava ihany koa ny votoatin'ireo lalàna tokony hodiniana. Raha teo aloha ny volavolan-dalàna fehizoro momba ny fanatanterahana fifidianana sy fitsapaham-kevi-bahoaka amin'ny ankapobeny, ny volavolan-dalàna fehizoro momba ny fifidianana filohan'ny repoblika ary ny volavolan-dalàna fehizoro momba ny fifidianana solombavam-bahoaka no nresahana sy nandrasana ho atolotra eny anivon'ny parlementaire. Ny ampiroa afindray ireo raha ny loharanom-baovao azo. Momba ny mety hanovana ny rafitra sy ny mpikambana eo anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana ny iray sy ny firafitry ny seni sy ny fanaleovantenany ny faharoa. Ireo ny volavolan-dalàna hafa anampiana ny mikasika ny fifidianana. Raha ireo no ataon'ny gouvernemanta, hihitatra ihany koa ny fotoana andiniana ny lalàna. Mazava ihany koa fa paikady vaovao indray io apetraka io tsy hirosoana amin'ny fifidianana arak'izay aloha indrindra voalaza ny lalam-pandrenana. Taoriny fanodinan-dresaka teo amin'ny fanovanana fikitiana ny lalam-pandrenana, ny fandraisana vondrona politika vitsivitsy fiarahamonim-pirenena voalaza fa mandinika ny lalàna momba ny fifidianana, ny CENI sy ny HCC indray ankehitriny no isintomana ny mpitondra ny saininy maro. Mitaky hatrany ny amoahana ny lalàna ifen'ny fifidianana sy ny datim-pifidianana ny ao anivon'ny comité de vigilance démocratique pour les élections. Ilaina ihany koa ny fanaovana fifanarahana ho an'ireo izay hirotsaka hofidiana. Fanadininy io nasaina. Miandry ny famoahan'ny mpanatanteraka ny daty anatanterana ny fifidianana filohan'ny repoblika
fa ihany koa ny lalàna ifehizany ny eo anivon'ny CVDE na ny comité de vigilance démocratique pour les élections raha ny nambaran'ny mpikambana tamin'ity andro an'ity teny Anosy. Ilaina ihany koa ny sy fifanarahana eo amin'izay andray anjara amin'izay fifidianana izay raha ny fanazavana hatrany. Valo volana sisa na 6 volana be indrindra mbola tsy mivoaka ny daty mpifidianana ohatran'ny olona rehetra dia sambo miandry. Ana tena hoe rovina re izy nivoaka. Ary mino aho fa tena hevitra be ngamba tonga tsy hivoaka. Tsy maintsy misy foana amin'ny pacte de conduite na pacte de ohatran'ny hoe fifanarahana. Hoe tsika aoka mba tena dia tombontsoa ho an'ny voaka ny jerevana. Ary eo ka tsy ampiseho fihetsika tsy mendrika fanala baraka manao fiantsina. Ilaina ny sy ny mangarahara, mialoha, mandritra ary ao aorian'ny fifidianana ho avy hoy ny teo anivon'ny Antokoteza. Antony hitakina ny daty marina anatanterana ny fifidianana filoham-pirenena. Zahay eto amin'ny comité de vigilance aloha démocratique pour les élections tout à l'heure zava-tsara fa tsy hijanona mihitsy ny taky amin'ny hoe ici ny fifidianana ekeny rehetra. Misy mantsy miteny amin'izao fotoana izao hoe efa mazava be nge ao anatina lampaniorenana le fotoana anaovana fifidianana ka inona ny mbola antaniana hoe lay daty mpifidianana. Fantatra fa ny vanim-potoana dia 30 andro na 90 andro alohan'le famaranana ny mandat présidentiel fa daty aiza ao anatin'io vanim-potoana io no tokony apetraka fa tsy hoe nanionareo fa ao anatin'io vanim-potoana io. Mitodika any amin'ny mpanatanteraka ankehitriny ny masony be sy ny maro. Miandry ny famoahana izay daty anatanterana ny fifidianana filoham-pirenena izay ahafahany rehetra miomana. Eo ihany koa ny lalàna mifehizany fifidianana izany, isiny ny fitoniana eto amin'ny tany sy ny firenena, mialoha, mandritra ary ao aorian'ny fifidianana. Tany Tandalany Madagasikara raha ny fanazavany avy eo anivon'ny mouvement de rassemblement Antony indray tokony hanarahany mpitondra ny lalàna indrindra amin'ny fikarakarana ny fifidianana. Fanadia Michela Ranarjon. Tsy tokony hikitika ny lalam-panorenana ny mpitondra ankehitriny raha hanomana ny fifidianana. Tsy tokony hisy ihany koa ny katsikatsi politika entina mitazona ny toerana. Izay raha ny fanazavana ireo antoko politika mivondrona ao anatin'ny mouvement de rassemblement androany. Izany akôro politika izany ka hoentina nitarana ny fahefana ny fotoana hitondrana firenena dia mivoana tanteraka ao anatin'ny mahatany Tandalànantsika izany. Ka izay no ilazana fa tsy mendrika mihitsy ny raha ohatra ka akôro politika ho ambonin'ny lalàna. Ny lalàna no hifampifehezana ary na inona endrika izay na inona tsy fahatezan'izay izay aloha no mahatany Tandalànantsika. Arak'izany, raha niteraka resabe ihany koa ny famoahana ny daty mpifidianana, hatreto mbola tsy fantatra ny hoe rahoviana marina no manatanterahina izany. Ilaina nefa raha ny fanazavana ny fahafantarana ny hoe rahoviana no atao ny fifidianana. Izay dia mitaky foana le hoe daty. Ny antony marina fa ny fanjakana manana ny zo mamoaka io amin'izay fotoana eritreretany fa izay dia mametraka hoe mba hifampitaizana isy ny hitaizana noho ny vahoaka ao anatin'izany hoe mahasarobidy ny zo ny tsirairay andeha hifidy izany dia tena ilaina mahafantatra an'ilay daty. Ilaina mba hisian'ilay fifidianana ataoko hoe tony satria izay fitoniana izay mihitsy no endrika voalohany ahafahantsika miara-mametraka ny tohiny. Hatreto, tsy misy mipikany amin'ny fikarakarana marina ny fifidianana amin'ny ity taona ity. Tsy mbola misy resaka ny lalàna mifeny fifidianana. Andrasana ny toy izay. Mihoapapana ny fiakaran'ny vidin-jiro nanomboka ny fiandohan'ity taona ity ho an'ny mpanjifa raha toka 9.5 isanjato ny fisondrotana amin'ny ankapobean'ny voalaza. Ny mpampiasa tarifa 16 no isan'ny iaran'ny fiakarana lehibe indrindra raha ny fanazavana azo. Miantarandrianaevo. Taitra ny maro raha nahita ny fiakaran'ny vidin-jiro nanomboka ny volana janoary. Tsy tahaka ny everan'izy ireo azy. Ny oatra noho ny voalaza hoy ireo nanontaniana io fiakarana io. Tamin'ny taloha zao izay nandoa teo amin'ny 150 000 teo. 150 000 francs dia amin'izao nefa 250 000. Nefa tsy mitombo ve ny zavatra nampiasaina? Zavatra fampiasaina isan'andro andavanandro foana mitovy foana.
Mafy ka ny fiainana efa mafy be dia ny jirama mbola miakatra koa dia avy nandoa volany jirama za avy any ambotro manjaka izay ilay zao raha fahitako azy ohatran'ny hoe miakatra kely nefa izay zao tamin'ny volana janvier teo nisy délestage tao aminay izay fa nandritran'ny efa tapa-bolana mahery zany tsy nandeha ilay jiro nefa mbola miakatra kely ihany ilay izy tamin'ny décembre zao 3 arivo nenay dia izao lasa 7 arivo nefa zay amin'io tsy juste hoe jiro fotsiny jiro amin'ny efitrano dia tele dia izay tsy ndraindray vao mandefa radio. Mety ohatrina zao ny jirona aloha matamata amin'ity 2,375,000 francs. Raha ampitana tamin'ny iray volana mety hoe niakatra ve? Ia niakatra sa 1,800,000 tsy haiko tagntany izy fa niakatra nare izy nare fiakarana. Tsy ny orinasa lehibe sy ny orinasa industrialy ihany no voakasika indrindra amin'ny fiakaran'ny vidin-jiro fa ireo voasokajy mampiasa tarifo 16 ihany koa. Raha ny fanazavana, ny première tranche amin'ny tarifo 14 no tsy miova, ahitana fiovana avokoa ny deuxième tranche. Ho an'ny tarifo 16 kosa, nampitoviana amin'ny vidin'ny deuxième tranche ny vidin'ny première tranche. Miovaova araka ny fampiasana herinaratra ny fiakarana. Dia raha ohatra zao zay ka zay zany dia tena ambony tokoa ilay fisondrotana satria eo aloha zany izy raha ohatra olona tsy nanao tranche izy zany eo aloha raha ohatra tsy mihoatran'ilay tranche voalohany fa ilay hatreo amin'ilay 130 kilowattheure ihany ngeza tokoa ilay fisondrotana satria mety mahatratra 22,000 ariary eo zany ny fisondrotana fa rehefa ataontsika koa nefa izay efa be zany rehefa ataontsika taha satria hitanao fa ny taha mitondra ny statistika hoe afaka interpretena amin'ny fitiavana anazy. Miatraika amin'ny vantana amin'ny vahoaka ankoatran'ny fiakaran'ny vidim-piainana amin'ny ankapobeny ny fiakaran'io vidin-jiro io. Maro amin'ny mpanjifa no tafiditra anatin'ny tarifo 16. Ny fifidianana solika izay mibahana amin'ny fandaninana nataon'ny jirama teo aloha no voalaza fa anton'ny fampiakarana. Io fiakaram-bidy io araka izany no amenonan'ny banga amin'ny fandanian'ny orinasa hatramin'izay. Iady amin'ny tsy famelan'ny fanjakana malagasy anao ny sidana mampitohy Antananarivo sy La Réunion ny kompani mpitaterana Corsair ny volana novambra taona 17 nilazany ministera ny fitaterana malagasy fa atsahatra io sidina io tsy anaiky mora izany ny Corsair raha ny fantatra Lili Rabiata. Zo efa nekeny aviation civile eto Madagasikara taoriany fifanarahana nataon'ny firenena roa tonta Madagasikara sy Frantsa no ahafahan'ny Corsair manao sidina eto Madagasikara. Izay no teny entin'ny Corsair miady amin'ny famerany fanjakana malagasy an'ity kompani vahiny ity tsy ho afaka manao ny sidina Antananarivo La Réunion intsony. Mifanohitra amin'ny paikady napetraka ny fanjakana malagasy ny amin'ny fanalalahana ny abakabaka io fepetrany raisiny io raha ny voalazatrany. Tsy fahazakana ihany koa ny fisiany ny fifaninanana. Ny faran'ity volana ity no anaovana ny fifampitiniana eo amin'ny aviation civile malagasy sy frantsay hijerenany vahaolana. Mitohy atranina izany aza ny sidina ataon'ny kompani io mandra-pisiny vahaolana mazava. Ny fiandohany ity taona ity raha tsy ahivana ny voalazan'ny ministera ny fitaterana malagasy fa tsy tokony hanao ny sidina mampitohy an La Réunion sy Antananarivo intsony ny Corsair. Ny volana avril 17 no nanomboka niditra teto ny Corsair. Nandritra ny fotoana nisiny ny tombo hatramin'ny 700 ny fifamezivezena natao noho ny tsara ny manintona mpandeha maro. 7 sy R1 ny mpandeha nandray io sidina io nandritra izay fotoana izay raha ny taremarika avy amin'ny seranam-piaramanidina any La Réunion. Lafa mavao hafa kosa indray dia misy mikasa andrava ny trano fonenan'ny dokotera Ravoanky Andrianavalona ity trano ity izay vakoka nefa izao misy mikasa androdana izao fanadiny io nasaina. Efa nrodana ny tambony ity trano no nenany dokotera Joseph Ravoanky Andrianavalona eny Ambomiandra ity nandritra ny nahatongava ny mpanao gazety ity ny antoerana ary efa niditra tao an-trano ireo vatan-dehilahy nandroso ny mpanao gazety nijery ny zava-nisy. Dia ahoana zany zao nareo dia mbola manapaka antony kely nge ataovy anina inona moa ny aiza no azahoanareo mandrava ny ato iza ny alalana mandraisa manao ahoana nahazo baika izay hoe anao fanamboarana asa fanamboarana iza ny mame baiko anareo monsieur Tso monsieur Tso iza moa monsieur Tso monsieur Tso zay chefinay entrepreneur izy
nazo lalana avy amin'izy izy ny nazo lalana zany dia maneraka anay manadio aloha fa mbola tsy miasa manadio aloha dia fahafantaranareo azy vita fanadiovana dia ahoana indray no hitranga avy dia izay aloha mbola tsy fantatra fa hoe diovina fotsiny aloha ny tanàna dia manao tamboho fa mbola tsy miketrika trano. Ity trano ity izay vakoka ary manana ny toerany eo amin'ny tantara nandritra ny vanim-potoana ny fanjanahantany. Ka za tamin'ny 1973 no nanomboka miteraka taty trano efa taloha na tonga avy anay teto. Efa vita zara ny toerana ety hoy ireo mponina eny amin'ny manodidina ary olona eo amin'ny fitondrana no nahazo izany. Maheno aloha izay hoe zaraindry zareo ambonimbony ohatry zareo pouvoir ao ambony eo ilay izy dia ohatry nefa zara tsy haiko hoe enina angamba ilay izy. Ity trano indray ity zao hoe lasa finance hoe finance satria nisy dokotera mipetraka tao dia hoe nalay finance ilay izy dia lasandry zareo ka izy ny ohatry ny zarazaraina fotsiny. Raha ny fanadihadiana natao hatrany tany ministeran'ny fahasalamana ity toerana ety Ambomiandra ity noho izao zarazarain'ny olona eo anivon'ny fitondrana izao. Vaovao any amin'ny faritra ny kosa indray dia nanao fihetsiketsehana ny mpampianatra ao amin'ny sekolim-panjakana tany Sambava io maraina io noho ny tsy fahazahoan'izy ireo ny karama. Ny afara tamin'ny famatsihana ny biramoan'ny draine Sava io korotana io arak'izao hita amin'ny sino zaraina tamin'ny tambazotra serasera izao. Miato ihany koa ny fampianarana manomboka rapitsorana ny vaovao hatrany. Arahanao eto amin'ny fampalalana vaovao eto any moa nitoy ity tranga ity. Nanoizatsika ny vaovao kosa indray dia lehilahy iray no naratra ary nahiditra hôpitaly vokatry ny fivandonana teo amin'ireo mpiasan'ny Université Antananarivo sy ireo mponina teny Antsahamamy io maraina io. Nisy ny fandravana tsena nataon'ireo olona nalefa ny Université teny an-toerana tsy nanaiky izany ireo mponina. Mioramatra. Tsy mbola voavahatra amin'izao ny olany tany sy ny fanorenana tsena eny Antsahamamy. Ankilany mitaky ny ialan'ireo mpivarotra ny Université Antananarivo. Andaniny tsy manaiky ny fanesorana azy eny an-toerana ireo mponina milaza ho efa nanajary an-taonany maro. Io maraina io tokony ho tamin'ny 10 ora. Tonga teny an-toerana ireo olona nalefa ny Université handrava ny tsena. Tsy nisy ny fifanantonana teo amin'ny rontonta mialohan'ny nandravana ireo tsena teny an-toerana raha ny fanazavana. Niteraka fifandonana teo amin'ny rontonta izany. Vokatry io fifandonana io, iray no naratra ary tsy maintsy nahiditra hôpitaly. Nanjary nisy ny fifandonana dia vokatry io fifandonana io zany dia naratra le ranga lehibe indiara kotomiaramanana naratra izy satria sécurité fôropolo miady amin'ny olona tokana kosa angamba ataoko fa tsy rariny zany. Lamoso ny voakapokaboaro natosika zareo izy eo amin'ny arabe dia nitatazan'io sisina trottoir io dia nikipily beteria dia voavelony boaro ny tanany eto misy maratra aty maratra aty maratra daholo aty amin'ny ranjony letarity aty misy maratra daholo. Raha ny fantatra tsy hanaiky hatramin'ny farany akan'ny Université ny tany ireo mponina eny an-toerana. Tsy maintsy hisy araka izany ny dingana irosoan'izy ireo mba hahazoana ireo antota taratasy ara-dalàna. Zay zany raha ny tena marina tsy miandry zavatra amin'ny Université sony fa ny zavatra ataonay zany dia miady zany zay izao satria efa fampiresaka imbetsaka mihitsy zay tamin'ny Université sy ny commune kanefa dia ahoana moa fomba filazana an'izany narirarira dia faran'izay zany tsy maintsy hamerina ny tsenanay. Zay zany no ady ataonay amin'izao. Zay moa zany mbola hanao procédure hafa koa any amin'ny fanjakana satria zay fa nifampiresaka tamin'ny SG-ny M2 Pat. Ny lalànan'ny fananantany no tokony ampiarina amin'ny tranga tahaka izao. Na izany aza, tokony isy ihany koa ny vahaolana avy amin'ny rotonta mba hisorohana ny korontana. Ny vahaolana zay tokony natao raha talohan'izay zavatra zay zany fomba na ho an'ny any misetra ny fiarahamonina hafa eny koa zany dia misy ohatra hoe raha ohatra tena m'intéressé an'ilay olona nanangana an'ilay zavatra le toerana dia mifampiraraha amin'ilay tompon'ilay tany izy. Nefa moa rehefa tena ozy ny tompon'ny tany hoe hafa ny zavatra ilany azy dia tsy hitako izay tena arrangement azo atao zany entre an'ilay olona roa. Fa matoa tonga atao amin'izao fandravana izao zany dia mety tsy mifampiheno ny rotota dia tonga tamin'izao acte izao zany ilay izy fijeriko anazy. Mitaky fifampiresahana ahitana maromaritra iraisana sy vahaolana maritra ireo mponina nanajary ny tany. Tsy mbola misy vokany anefa izany hatreto. Aiza hoaiza ny fandraisana ndraikitra amin'ny tranga azo soroina tahaka izao. Avela ho lany vola ny taonany maro amin'ny fanamboarana fototra afitrasa ve ireo olona vao esorina amin'ny toerany.
Tapitrateny tapany voalohany vaovao anaraka dokafaritra isika. Ao anatin'ny tapany faharoa ahitantsika ny mahakasika ny agence matrimoniale amin'izao akatoko ny Saint-Valentin izao fioany koa ny andro iraisam-pirenena onjapeo. Ny onjapeo moa izay tsy afa-misaraka amin'ny vahoaka amin'ny andavanandro rehefa febroary. Appel vers tous les opérateurs. Oui, appel à l'international inclus. Oui, mes SMS, je ne les compte plus. Et oui, l'Internet à la vitesse 4G. 0,5 arrière par seconde vers FAF et Club First. 1 arrière vers Telma et 3 arrière vers les autres opérateurs. Vous aussi, soyez First. À partir de 10 000 arrières, First Premium. Et découvrez First Prestige et First Royal pour encore plus d'avantages. Rendez-vous en Telma Shop ou sur FB Telma Madagascar. Telma, Safid que numéro 1 Malagasy. La grande fête de célébration internationale de Yaoshua, 4 mars 2018. 4 mars 2018. Karazana manetrika ny Yaoshua no namerenan'ilay tena anaraka izay mitondra famonjena ho an'ny olona rehetra. Izy ny festival goavana atao fankalazana azy. Ary carnaval lehibe amin'ny 4 mars izy. Tao daholo isika rehetra hevitra ny mahitra azy. Miaraka amin'ny ambassadorany Yaoshua, Samuelson, Edouard. 4 mars 2018. 4 mars 2018. Antananarivo, Ambohidrateto, Madagascar. Fête be an'ny Yaoshua. Lay fête be an'ny Yaoshua. Fête be an'ny Yaoshua. daholo fa miandry antsika amin'ireo chaîne telo vaovao be ireo andiha tantara akafizitsika indrindra ao amin'ny Hollywood TV Epic, ireo lalao fanatanjahantena malaza maro be ao amin'ny A plus sport sy ireo fandaharana tena miavaka ao amin'ny TFX sady manomboka amin'ny 10,000 ariary zao ny décodeur. Tolotra manakely manomboka amin'ny bouquet Evasion Plus. Tonga avaingana any boutique Canal Plus raha mila fanazavana fanampiny. Découvrez le F1 Plus 4G en Telma Shop pour seulement 149 000 arrières. Telma, numéro 1 des vrais cadeaux. Veneto amin'ny fampahalalam-baovao isika ny solotenan'ny Madagasikara tamin'ny fionana tany Accra renivohitry Ghana nandritry ny fikonan-doha afrikanina nantsoina hoe Paesfay Ramatoa Mialy Rajoelina nandray anjara tamin'ny Global Alliance tany Inde ihany koa ny association Fity fanadina. Isaky ny 5 taona dia misy hatrany ny fivoriana tapiny fanao a New York, États-Unis, momba ny fampiasana ny éthanol ho ango fampiasa an-tokantrano. Ny taona 2014 no nisy ny fionana an-tampony farany tao New York. Isan-taona ihany koa dia misy hatrany ny fionana anaovana ny tombanezaka sy ny tanjona mbola tratrarany. Ny 7 amby-roapolo, 8 amby-roapolo, 9 amby-roapolo sy 30 oktobra 2014 no nanaovana io tombanezaka io nandritra ny fikaonan-doha maneran-tany Global Alliance natao tany Inde. Tamin'io fotoana io ihany koa no naloran'ny fikambanana Fity tetikasa ho fametrahana vovonana afrikanina. Tanjona ny ahafahana mamondrona hery sy fitaovana ho fampandrosoana ny sehatry ny éthanol ho angovo maitso asolo ny arina azo avy amin'ny hazo. Tafitra tanteraka ao anatin'ny fomba vizery sy ny zava-kinasan'ny fikambanana Fity rahateo io tetikasa natolony io.
Hatram'izay dia nifantokatrano tamin'ireto ny asa sosialy ny lofosan'ny fikambanana fity, ny fahina ny fahasalaman'ny vehivavy, ny renim-pianakaviana sy ny ankizy, ny fiarovana ny tontolo iainana, ny fampiroboroboana ny fandraharan'ny vehivavy ary ny fanohanana ny fahaiza-mitantana eo amin'ny tanora. Nankasitrahana sy nitohanan'ireo firenena afrikanina miisa 12: Mali, Côte d'Ivoire, Sénégal, Madagascar, Burkina Faso, Kenya, Éthiopie, Tanzanie, Mozambique, Rwanda, Nigeria sy Ghana io tetika sanatolotry ny fikambanana fity io. Ny 5 sy 4 febroary kosa tany Accra renivohitry Ghana no nanaovana ny fikaonando afrikanina nantsona hoe Pan-African Ethno Staffs and Full Alliance. I Ramatoa Miala Rajoelina no nitsolo-tenan'i Madagasikara tamin'io feonan'io ary izy ihany koa no voafidy ho filohan'io vovonana Pan-African Ethno Staffs and Full Alliance io. Aritra 3 taona ny fitaom-piasany, samba ny teo amin'ny tantaran'ny kontinanta afrikanina no nisy vehivavy ary indrindra vehivavy malagasy iantsoroka adidy-goavana toy izao. La pollution intérieure des ménages affecte la santé de nos familles, l'avenir de notre génération, la déforestation massive à raison de 4 millions d'hectares par an, l'économie et le revenu des ménages. J'espère qu'à travers ce programme, nous allons pouvoir enfin atténuer la souffrance de millions de familles au niveau du continent africain, en substituant les réchauds traditionnels, utilisant le charbon et le bois de feu, par des sources alternatives comme l'éthanol combustible. Je lance donc un appel solennel à tous les représentants des pays ici présents et aux autres qui nous entendent de nous rejoindre dans le cadre de cette Pan-African Ethno Staffs and Fuel Alliance, qui a pour ambition de favoriser l'entrepreneuriat féminin, les jeunes et l'insertion des groupes minoritaires dans une approche inclusive. Unissons nos efforts et nos moyens au profit de la protection sociale, la préservation de l'environnement pour le développement durable de notre Afrique. Osons exprimer que nous avons une seule vision et parlons d'une seule voix pour l'avenir de notre Afrique. Je vous remercie de votre attention. Andraikitra sany ny vovonana PESFA ny fametrahana miaraka ny toe-karenina maharitra ho amin'ny tombotsoan'ny Afrika amin'ny alalan'ny afrikanina ka ny fampiasana ny etanol ho angovo ampiasaina amin'ny fandrahoana no entina ametrahana izany. Tsy azo lavina mantsy fa antapitrisany isa-taona ny vehivavy sy ny ankizy maneran-tany no maty noho ny aretin'ny fitaovam-pisefony ateraky ny setroka ao an-trano. Ipaka mivantana eto Madagasikara ny fitsanganana ity vovonana afrikanina ity satria eto no anomboana ny tetikasa amin'ny alalan'ny fananganana ozinina mampodina ny fary ho lasa angovo maitso etanol entina ampiasaina amin'ny fandrahoana sakafo. Ankoatry ny famonana asa teraka izany dia ahafahan'ny tantsaha mahazo tombo mivantana amin'ny voly vokariny ihany koa ny tetikasa toy izao. Azo asa noho izany vehivavy sy ny renim-pianakaviana malagasy ka anampy amin'ny famongorana ny asan'ny ankizy ihany koa ny fisian'ny orinasa ara-dalàna mpanodina angovo madio etanol no sady ahafahana miaro ny tontolo iainana amin'ny fanoloana ny arina fandrehatra amin'ny angovo maitso etanol. Tsy hijanona ho an'ny malagasy irery anefa ny tombotsoa amin'ny fananganana ity vovonana afrikanina ity fa ho an'ny fampiroboroboana ny toe-karenina sy ny vehivavy manerana ny Afrika ihany koa. Lafy vaovao hafa tanteraka kosa indray dia rampitahina amin'ny lehilahy ny vehivavy no betsaka amin'ny fanantonana ireo agence matrimoniale. Tsy mitombo anefa izany amin'izao akatoko ny fetin'ny mpifankaty izao. Itsakilan'izay tsy fomba gasy ny fankalazana ity fety ity. Michel Arnardo. Fitadiavana vady eny amin'ireny agence matrimoniale ireny efa ela no tafiditra teto Madagasikara raha ny fanadiadiana natao. Raha ny fanazavan'ny tompon'andraikitra iray nanaovana fanadiadiana, ny vehivavy no mamaritra ny ampahany betsaka amin'ireo olona tonga mitady vady eny amin'ireny agence ireny. Isan'andro aloha amin'ny zavatra ohatran'ny tony tsy hoe dia isan'andro dia misy foana. Fa ohatra hoe isan-kerinandro misy ray na roa na telo.
isan-kerinandro fa tsy hoe isaky ny herinandro koa dia misy fa mety misy fotoana herinandro tsy misy tapa-bolana tsy misy fa afaka ray volana indray vao reny misy maromaro kely ny ankabeazany ny vehivavy no tena be dia be mitady ohatrany any manokana zany tsy dia hoe mandray izay tonga rehetrarehetra fa arakaraka le ka anatona daholo zay te anatona fa mipetsaka manatona zany eo amin'ny 30 taona miakatra eo fa raha vao mbola ambanin'izay dia za mihitsy no manao hoe sao dia tokony ila fanampiana aloha ianao dia avy eo hitantsika eo fandehany fa tsy tonga dia hazakazaka any amina resaka agence ho anahy zany ho ana manokana ohatrany hoe karazana efa fanantenana zany ho anahy everako an'izao. Ankatoko ny fetin'ny mpifankatia tahaka izao tsy nitombo ny olona tonga manantona ireny agence ireny raha ny fanazavana azo. Kolontsaina vahiny rahateo ny fankalazana ny fetin'ny mpifankatia raha ny fanazavana ny mpandalina ny maha-malagasy iray. Saika isan'andro ny fankalazana izany ho an'ny tolo. Mpifankatia aloha ny fantatry ny betsaka le resaka hoe Saint Valentin ankalazaina fa tsy nisy an'izay tamin'ny andro taloha fa ny fantatry ny tolo zany dia iainana isan'andro ny fitiavana ary io tena ny endanja ary le izy taty aoriana lasa andro ray fotsiny ny fankalazana fa tamin'ny tolo zany dia tena nipetraka mihitsy hoe fitiavana ny zavatra rehetra ary fitiavana ny tena mitondra ary io miainga avy any an-tsena any ny fifankahitan'ny mpifankatia voalohany dia rehefa avy eo mifanatona ny ray aman-dreny rehefa hita fa afaka mifanaraka le mpifankatia dia ataony raharaha ataony vaky vola na ataony fiantranoa na ataony vodiondro sy ny fangatahana dia amin'iny fotoana iny ny tena azo lazaina hoe Saint Valentin gasy angamba zany raha zay no andikako azy. Samy manana ny fomba hitadiavany silam-panahiny, samy manana ny andro anamariana ny fitiavany ihany koa ny tsirairay. Raha mipitso ny fetin'ny mpifankatia raha ny kolontsaina vahiny no arahina. Asa miavaka indray no entina aminao anatin'ity fanadadiana manaraka ity dia ny fanaovana tomboka vatsana ny tatouage mavely ity asa ity raha ny fanazavana azo fanadiny miantarandrianay. Fantatry ny maro amin'ny anarana hoe Aina Ronald, araiky amin'ny 20 taona, nanomboka ny 14 taona izy no nankafy nanao sary. Nitatra izany ary 5 taona tamin'ity taona ity izay no nampanao tatouage azy. Fitiavana, raha toka fanalana andro ny fanaovana tomboka vatsa na tatouage tany aloha, lasa nataony fototr'asa izany ankehitriny. Ny anarako anazy hoe tamin'ny voalohany le izy moa zany efa tsy haiko efa tao aty anatiko angambany ohatrany hoe tsy haiko na le izy mihitsy no safidy hoe le tatouage no ataoko no le sary dia tao anatin'izay ohatrany tsy afaka tamin'le izy mihitsy nefa ohatrany hoe nandeha foana dia ny expérience koa mitondra anazy avy eo. Ny anarako anazy aloha tsy maintsy hoe bazina dessin aloha voalohany indrindra dia avy eo ny matériel tsy maintsy atao professionnel ohatran'le any ivelany dia avy eo nisy réseaux sociaux nisy nampianatra dia tao anatin'izay no tena nandalinina kokoa an'le zavatra atao. 300 ny liana amin'ny asany no tanora avokoa. Minitra vitsy na mety maharitra ny taonany ihany koa ny fanaovana sary amin'ny vatan'olona iray, miankina amin'ny sary atao sy ny vola antontona amin'ny ary ny habeany hoy izy. Efa mahavelo ny tsy azy ity eto Madagasikara raha nambarany hatrany. Nenao zany rehefa ohatrany manao zavatra professionnel dia tokony avelanao le izy satria raisinao professionnel fa raha raisinao zavatra tsy sérieux le izy dia tokony tsy avelona zany satria mbola tsy tokony professionnel ianao zany raha tsy mahavelonao le zavatra. Raha ohatrany hoe aminahy manokana izao le satria be dia be any ny tatoueur eto amintsika amin'izao fa samy manana ny clientèle ny fa ataoko hoe amin'ny 300,000 ariary par semaine eo. Tsy misy toerana manokana ny mpanjifa no miantso azy. Anehoana ny maha izy ianao na ny tiana songanina aminao amin'ny ankapobeny no antony anaovan'ny olona tatouage ankoatra ny fitiavana tsotra ity. Sary majinika na motifa kely no betsaka manao eto amintsika. Eny anivon'ny fiarahamonina mbola mizarazara ny hevitry ny maro mikasika ny fanaovana tomboka vatsa. Manomana kilalao indray ny centre commercial Akourdigy amin'izao fetin'ny mpifankatia izao amin'ity volana febroary ity ary ny fanazavana. Miarabantsika rehetra mpanjifa eto amin'ny centre commercial Akourdigy ny tenanay ary miarabantsika rehetra koa nahatratra ny taona 2024. Misy kilalao vaovao indray izay ho karakaraina ao anatin'ny fankalazana ny fetin'ny mpifankatia amin'ny 14 ny volana febroary ho avy izao.
alohan'izay nefa dia efa napetraka ny fanaingiona ny centre commercial izay anasanantsika rehetra indray ho tonga ety amin'ny centre hijery izany fanaingiona izany. Izany kilalao izany dia ny azopity. Io azopity io dia ho tazantsika avy any ambany. Fa ny toeran'izany azopity izany dia aty amin'ny rihana ambony ao anelanelan'ny fitazanana anankiroa. Rehefa avy manjifa ao anatin'ny botika iray eto amin'ny centre commercial ianao dia ento aty amin'ny rihana ambony ny tapakila izay omeny ny mpivarotranao. Io tapakila izay azonao any amin'ny botika io dia hoentinao aty amin'ny mpampilalao aty amin'ny rihana ambony. Iny tapakila hoentinao avy any amin'ny botika iny dia ho atakalin'ilay mpampilalao karta kora anankiray. Io karta io dia ho fenonao ny anaranao sy ny anaran'ilay olo-tianao ary ho ametrahanao hafatra ho an'ny olo-tianao io. Rehefa vita izay dia ho fatoran'ilay mpampilalao eo amin'ilay azopity io hafatrao io. Ny kilalao momba ny azopity dia hifarana amin'ny 12 ny volana febroary amin'ny 9:00 ho fantenanay ny karta misy ny hafatra na fitoriana fitiavana tsara indrindra ary dia hozaraina amin'ny sabotsy 17 ny volana febroary ny loka mifanaraka amin'izay nahazo izany hafatra tsara indrindra izany. Ankoatran'ireo kilalao roa dia ny azopity sy ny cabane de l'amour izany dia isy animation musicale izay ho apetraka ihany koa eto amin'ny centre commercial Akory manomboka ny 10 ny volana febroary izany ka hifarana ny 14 ny volana febroary. Io animation musicale io dia iarahana amin'ny mpanofatrano anankiray eto amin'ny centre commercial Akory dia ny Yamaha izany. Misy ny démonstrateur officiel ny Yamaha dia Andriamatoa Peter Bartmans izay ho avy manokana mihitsy eto Madagasikara hanao démonstration eo amin'izany clavier izany. Misy clavier anankiray noho izany izany hoe piano fa tsy clavier ho apetraka eto amin'ny centre commercial Akory izay azony tsirairay andramana afaka niangaliny ireo izay mpahay mozika koa dia mamerina fisaorana hatrany ho antsika rehetra tonga manjifa eto amin'ny centre commercial Akory ny tenanay ary dia manasa anareo hatrany ho tonga hijery ny fanaingiona ary anatrika ireo animation maro isan-karazany izay karakaraina indray ao anatin'ny fankalazana ny fetin'ny mpifankatia ary dia mirary antsika tsirairay mba hifankatia hatrany fa tsisy zavatra lehibe indrindra noho ny fitiavana. Misaotra tompoko. No marina tamin'ity androany ity ny andro iraisam-pirenena ny onjapeo. Ny onjapeo izay manana ny toerany amin'ny andavanandron'ny vahoaka. Fanadiny onona saina. 13 febroary, andro natokany UNESCO, Organisation des Nations Unies pour l'éducation, science et de la culture, ho andro iraisam-pirenena ho an'ny onjapeo. Nanomboka ny taona 2024 no nanamariana izany rehefa tapaka nandritra ny fivoriana fa 7 ny ireo firenena mikambana. Ho an'ity taona ity, ny onjapeo sy ny fanatanjahantena ny loha hevitra noraisina. Ny onjapeo izay ahafahan'ny mpiaino makasary an-tsaina ny zava-misy, ny zava-mitranga. Ny radio no ankoatran'ny manome vaovao dia ahafahan'ny olona makasary an-tsaina ny zava-misy. Izy amintsika rehefa mihaino radio ka mitantara mivantana ny adi-baolina kitra tsy mamasina ohatra mpanao gazety dia izy amintsika ny tsy mahazo sary an-tsaina hoe any amin'ny tany tafiany zany baolina zany ary amin'ny tany arovana ohatra hoe mikipa-pirenena malagasy ohatra milalao eo amin'ny kianjam-baolina masina ohatra dia na tsy mijery ary le olona mihaino radio any amin'izay faritra rehetra amin'ny lerana dia mahafantatra hoe aiza hoe izany misy an'izany baolina lalaovina zany eo ambony kianja. Tokony anaraka ny fiazakazaky ny fandrosoana sy ny teknôlôjia ny onjapeo amin'ny mahakaiky ny vahoaka azy raha ny fanazavana. Radio vonina ampitambatra ny ataontsika olo-pirenena amina toerana iray toy ny hoe ho an'ny Madagasikara zany dia mampivondrona ny malagasy. Tadio fa ny radio rehefa miresaka radio tsika dia io no ataontsika hoe média anankiray tena tsy manavaka mpanjifa. Média anankiray afaka ataontsika hoe miditra amin'ireo teknôlôjia vaovao ary efa misy amin'izao fotoana izao ny web radio satria ny fanjifana ny média dia efa miovaka tokony hifanaraka amin'izay ihany koa zany ny zavatra atolotry ny radio izay hoe ataontsika hoe média tena akaiky ny mpanjifa azy. Ho an'ny olon-tsotra, ny vaovao, ny tantara ary ny hirahira no tena anaran'izy ireo ny onjapeo. Ny andrasako sy amin'ny radio zany dia vaovao amin'ny zavatra mitranga eto toerana. Vaovao dia tantara.
ny amin'ny akapobeany aloha misy hafahafa ihany dia misy marina arakaraka ny hoe vaovao zany dia tsy hita hoe tena inona ny marina dia inona ny tsy marina e. Vaovao mampalahelo ny fiainana mampitiavy foana sahirana vahoaky ambany tanàna aiza mba misy mpanao-panjakana be tamin'ny tanàna satria ny taona 2017 no nisiany onjam-peo voalohany teto Madagasikara ny radio-pirenena ary taty amin'ny taona 2017 no nisiany onjam-peo tsy miankina voalohany. Nandritra ny fanamarena ny andro iraisam-pirenena ho an'ny onjam-peo tamin'ity andro an'ity, nisy ny onjam-peo miara-manonja niainga teny amin'ny RNM Anosy. Vaovao ara-panatanjahantena dia manana solotena miatrika ny Jeux Olympiques d'hiver any Korea Atsimo isika malagasy i Mialtina Claire izay mandray anjara amin'ny tarandrasy kifanadiny Henri Floreo. Izay Mialtina Claire teraka ny 9 Novambra 2024 tao Ambohitrimanjaka i Mialtina Claire 9 taona izy amin'izao. Teraka teto Madagasikara i Claire ary noraisy ny mpivady frantsay iray teo amin'ny faharay taona sy tapany. Izy izay iray amin'ireo mpilalao frantsay tsara indrindra amin'ny filalaovana ski. Andaniny, teratany malagasy ity zazavavy ity ary miezaka ny hafen'ny lalao olimpika any Korea amin'ny anarany Madagasikara. Ankilany, avy amin'ny fianakaviana miaina eto amintsika, manana zokilahy 5 sy rahavavy 2 i Mialtina Claire. Ny fampiresaka tamin'ny teny malagasy izy tamin'ny voalohany, saingy nanadino ny fitenin-drazany ny fitomboany tany amin'ny tendrombohitra Haute-Savoie. Ny zoma 7 volana febroary lasa teo nanomboka ny Jeux Olympiques d'hiver izay tanterahana any Korea Atsimo. Nandritra ny lanonana fanokafana, nanokatra ny lalana ho an'ny delegasiona ny Madagasikara i Mialtina Claire. Ilay mpilalao ski alpine izay iaro ny lokon'ny Madagasikara eo amin'ity fifaninanana ity. Izy ny vehivavy malagasy voalohany niatrika ity lalao ity ary lasa reharehan'ny Madagasikara izany dingana nataony izany. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia niafara tamin'ny fitakinan'ny fialan'ny filoha Jacob Zuma ny fivoriana nataon'ny antoko ANC fivoriana izay nitarihan'ny filohan'ny antoko fanadina eo amin'ny San France 24. Ireto mitandavana ireto ny fiarakodian'ireo mpikambana ao amin'ny antokon'ny mpitondra Congrès National Africain. Tato anatin'ity hotely ity no nivorian'izy ireo. Andinina ny momba ny filoha Jacob Zuma izay voaroiroy amin'ny rarakolokolo samihafa. Taorin'ny fivoriana naharitra hatramin'ny 13 ora. Nanapa-kevitra ny komity mpanatanteraka ny atoko ny anda any Jacob Zuma. Tsy mbola naheno momba izany Jacob Zuma, tsy mbola fantatra araka izany izay ho kasainy ny filoha io atao. Raha manaiky ny ala mora izy, ho toy ny fialanam-pahendrena nataony ny filoha teo aloha Thabo Mbeki no ialany. Mety hisafidy ny fikitra eo amin'ny fitondrana ihany koa ny tenany. Saingy amin'izay fotoana izay, fitsim-pahapitrokitsana avy amin'ny parlementera indray no ahina hitranga. Ampiendanja ny atoko ANC io tranga io raha izay no zava-miseho. Raha ny hevitro, manao fanamby amin'ny ANC i Jacob Zuma ny anonganana azy amin'ny alalan'ny motion de censure satria fantany fanimba ny firaisan-kina ny antoko zany ary fantany fanimba ny antoko ihany koa izany amin'ny fifidianana taona 2012 aux élections de 2019. Hatreto aloha tsy mbola nilazany anaiky ny fitakiana nataony antokony foana i Jacob Zuma na ihany koa ny fitakiana ataony ny filohan'ny ANC Cyril Ramaphosa izay miandry ny fandehanany fotsiny tao anatin'izay herinandro maro izay. Fa metram-pialana izay takiny ny antoko-panohitra ihany koa. Mitaky ny ametrana fitsim-pahapitikisana izay tokony adina hevitra eny amin'ny antenimera amin'ny 12 ny volana febroary ihany koa izy ireo. Alohan'ny sarana daverina aminao ireo vaovao songadina tamin'ity alina ity fandaniana mbola fanjakana sy fandaniana fotoana ny fanaovana fivoriana tsy ara-potoana eny anivon'ny parlementera raha mbola isy izany izay andiniana lalàna momba ny fividianana. Mitaky hatrany ny amoahana lalàna ifen'ny fividianana sy ny datim-pividianana ny eo anivon'ny comité de vigilance démocratique pour les élections. Ary farany dia lehilahy iray no naratra ary nahiditra hôpitaly vokatry ny fivandonana teo amin'ny mpiasan'ny université Antananarivo sy ireo mponina teny Antsahamamy eo maraina io. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity alina ity ankasitrany ianao nanaraka izany soava tsara daholo tompoko.
La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao.